Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Faly izay Jesosy raha tafatsangana amin'ity maraina ity. Tsy herinay natanjaka tokoa izany, tsy finiavanay fa famindrampo lehibe avy aminao. Dia raha zahaja saotra ho anao Andriamanitra raha zanaka fanay masina noho izany. Ary dia mangataka indrindra ny famelan-keloka avy aminao zahay. Fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary dia mitalao ilay fananao masina mba hidina sy toetra aty anatinay. Fanahy masina mpanazavo miasady anatinay. Fanahy masina mpitaridalanao vonjeo mandrakarivo zahay. Fanahy masina izay mpanitsy lalanay mankany amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tomoera eo amin'ny lalanay, eo amin'ny fiainanay manontolo mba ho voninahitra ny fiainanay. Mankasitraka fanahy masina noho ny fanatrehanao, noho ny fombanao, noho ny fanadiovanao, ary noho ny fanatanteranao ny sosiny tsara ho anay, indrindra ny fampitanao ny tenin'Andriamanitra ray sy ny zanaka. Saotra Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny avy ny fahasoavana mba hampiadanina amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hafatra ny lanitra tokoa amin'ity andro ity dia mampatsiahy antsika ny toerana izay misy antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 10:24 hoe: izaho ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Hoy koa izy ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako aho. Amen. Jesosy manafatra antsika hoe lazao amin'ny oloko tsy mbola misy fotoana manan-danja kokoa noho izao ankehitriny izao, izay tokony ahatonga ny olona hifantoka tanteraka amiko, hifanaraka amin'ny sitrapoko, hiaino ny fitariana izay atoroko azy. Tokony hotsaroanareo ny Tompo fa tsy maintsy mahafantatra ahy ho mpiandry ianareo, ary tsy maintsy ho izaho irery no feo izay mitaridalana anareo. Inona moa ny dikan'izany ry havana? Dikan'izany dia ilay fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika dia hany mpitaridalana ahatongavantsika any amin'ny lapan'ny voninahitra ny ray. Tsy maintsy mandeha ny fandelingerenana ataon'ny devoly, satria zava-dehibe ny fahatakaran'ny zanak'Andriamanitra ny mahampiandry tsara an'i Jesosy. Tsika miresaka izao dia betsaka ny fiovana lehibe sy ny fisehon-javatra lehibe, satria tonga ny fitsarana. Tsy misy izay tokony atahorana raha toa ao amiko ianareo Jesosy, ary koa izaho ao anatinareo. Matoki fotsiny, mivavaro mankatoava, izaho Jesosy mikarakara izay rehetra renareo. Aneo ny tenako amin'ny fomba maro amin'izay mahatoky aho, araka ny nahafahanareo ny saintsaina izany rehetra izany, satria izaho ny fahazavan'izao tontolo izao dia fantaro fa ny fahazavana no mitondra ilay hery, hafanana, taridalana, tsy andehananao ao anatin'ny izay toerana mety tsy ho fantatrao. Izaho Jesosy ny mpamonjy izao tontolo izao, ary mikasa hanao zava-baovao ho anao. Eno anareo rehetra. Raha manenina amin'ny fahamarinan'ny zavatra
izay nataon'izy ireo hoy ny tompo. Izany hoe raha mahatsiaro ny bebaka ny olona dia mamela heloka Jesosy. Mahery setra mantsy ny ratsy fanahy, tsarovo zany. Mitady fisokafana kely izy, mitady hirika kely eo amin'ny fiainantsika, dia ao anatin'izany ny endrika tsy fankatoavana farany kely indrindra mba ahazoany miditra amin'ny fiainantsika sy ny fanahintsika. Raha tsy mipetraka eo amin'ny fonareo aho Jesosy, io fonareo dia ataony ilay fahavalo ho tranony. Izy dia mirehare amin'ny zava-bitany sy izay ataony amin'ny alalan'ny asa izay ataony. Saingy kely dia kely ny ainy sy ny fantany momba izay hanambarako ny tenako hoy Jesosy. Asehony ny maha izy azy, kanefa tsarovo fa mpandangy izy sady mpisandoka lehibe. Ny zavatra ataoko hoy Jesosy dia tsy mbola nisy hatrizay. Raha mandeha sambo izy, ny fahavalo zany, ny devoly, Jesosy kosa mandeha amin'ny sambon-danitra. Azo antoka ny toerana misy ianao, ary tsy maintsy mijanona ara-panahy ianao, ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra na ny ara-batana aza dia anehoany Jesosy Kristy ny heriny. Aza miditra amin'ny toe-javatra anankiray izay tsy ahazonao antoka fa tsy avy amin' Jesosy. Azonao antoka ve raha ohatra ka hiditra amin'ny fifandraisana anankiray ianao, izany hoe olona anankiray izay tsy fantatrao, na hiasa amin'ny toeram-piasana anankiray, na hanatanteraka zavatra anankiray izay mbola tsy nataonao hatramin'izay. Azonao antoka ve fa alohan'ny hidiranao amin'izany karazana toe-javatra izany, azonao antoka fa avy amin' Jesosy ve io zavatra io? Raha tsy azonao antoka fa avy amin' Jesosy io karazana fifandraisana, zavatra hatao, asa izay hitanao, na zavatra izay mitranga amin'ny fiainanao, dia aza miditra satria betsaka ankehitriny ny fandrika ataon'ilay ratsy. Raha tsisy fiadanana ao am-ponao eo am-panombohan'izany toe-javatra vaovao izany, dia ajanony mahareta ny fivavahana mba hahazona ilay fahalalana sy fampianarana bebe kokoa avy amin'ny tompo. Ahafantaranao fa avy amin'ny tompo izany na tsia. Jesosy milaza amintsika fa ny fiasana ivelan'ny torolalana omen'i Jesosy dia mety hahatonga anao ho maritoina, satria tsy maintsy mifanojo amin'ny fotoan'androny ny toerana izay misy anao mba ahombiazanao. Inona moa dikan'izany? Dikan'izany dia tsotra. Ilay toerana izay misy anao, ohatra rehefa miala eto tsika izao dia ao ny andeha asa aman-draharaha, ao ny hikarakara tokantrano, ao ny hanomboka zavatra anankiray. Amin'izay fotoana hanombohanao zavatra raha izay ve ianao dia mifanojo amin'ny fotoanan'i Jesosy, izany hoe ny fotoanan'ny tompo ve no arahanao, sa izay zavatra efa nieritreretinao hatao fotsiny. Izany hoe ny fiainona mibitsiky ny fanahy masina ny zava-dehibe ty ny tompo ambara anatin'izany. Fotoanan'ny tompo ve dia fotoananao? Izy ve mombanao eo amin'ilay asa aman-draharaha azy tanterahinao? Izay fametraha-panontaniana atao am-po sy ny fanahy izay zava-dehibe. Izany hoe aza mandeha irery eo amin'ny asa aman-draharaha izay efa heverinao fa hainao tanteraka aza. Aza mandeha irery eo amin'ny lalana izay diavinao, izay heverinao fa fantatrao mety tsy hipirihany aza. Aza mandeha irery eo amin'izay fifandraisana, na eo amin'ny tokantrano, na amin'ny olona indrindra ny ivelany, na eo amin'ny olona izay mbola tsy fantatrao.
aza mitompo teny fantatra amin'ny fahaizanao, aza mandeha amin'izay fahazarana sy traikefa nananao, expérience nananao, na amin'izay mety eritreretinao fa mety sy marina fa eno ny betsika ny fanahy masina hatrany hatrany. Tsy tokony hanamaivana ny tenin' Jesosy isika, indrindra amin'izao fotoanandro izao. Hoy ny Tompo ampitoroteny voalohany andininy fahasivy, ampitoroteny voalohany andininy fahasivy. Tsy misy zava-baovao aty ambany masoandro. Tsy manana tetika vaovao Satana. Ny zavatra tanterahany dia efa fantatra. Ary tsy misy zavatra izay mety azo lazaina hoe ahatonga antsika ho surpris na hoe tsy naposiko ny amin'izao. Tsy manana zava-baovao entina amintsika izy na aseho amintsika. Jesosy manana zava-baovao. Andriamanitra no manana finiavana hamorona zava-bao satria izy dia mpamorona hatr'izay. Izany rehefa miady amin'ny Satana tsika ary averimberin'ny tompo mandrakariva moa ny tokony hahafantarana ny fahavalo. Fahavalo izay retrehintsika dia ilay ratsy. Izy dia mpamitaka, mpandainga. Tsy misy fahamarinana ao aminy. Ary tsy afaka nilaza ny fahamarinana oviana izy fa izay rehetra lazainy dia lainga avokoa. Anisan'ny fahafantarana ny fahavalo izany. Ambaran'ny Tompo anatin'izany ary avana fa ny fomba fiasan'ny fahavalo, ny zavatra izay tanterahany dia tsy ambinina, tsy mampisy fiantraikany amin'ny fiainantsika raha toa ka mifantoka amin'ny Jesosy isika, miraiki-pity amin'ny Jesosy, mitoetra eo ambany ny fahasoavany ary mankatoy izay lazainy. Mety ho samihafa ny toe-zavatra misy saingy ny paikady sy ny antondian'ilay fahavalo dia efa fantatra. Ry havana maritra amin'ny Tompo ho an'izay olona rehetra miara-dia amin'ny Jesosy dia manana mason'ny voromahery. Ny mason'ny voromahery dia mahita lavitra. Ary izany fijerin'ny voromahery izany dia tena précis hozy ny vazaha. Ny mason'ny voromahery dia mahita lavitra sy mahafantatra avy lavitra ny zavatra izay jereny. Aoka isika hanana ny mason'ny voromahery. Aoka isika hanana sofina ara-panahy ihany koa mandray ny fomba hitarihan'ny fanahy masina antsika amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny diantsika ety an-tany. Hoy ny ambaran'ny bokin'ny Zakaria 7:20 hoe mbola hijanona zao rehefa avy nafindra ny volom-bokatra. Mampianatra ny teniko fa misy vondrona roa tokoa ao anatin'ny sisa izay atao hoe vadin'Andriamanitra. Ny vondrona roa rehefa tonga Jesosy niverina ny amin'ny raha olo-lanitra dia ireto avy. Vondrona voalohany dia ireo izay ampakarana. Ary ny ampakarana moa dia sady miakatra rahateo izy satria hita fa miala avy aty an-tany mankany an-danitra, miakatra. Fa ny ampakarana koa dia zao ampakaran'ilay fofombadiny dia Jesosy. Ho vadiny mandrakizay. Isika vadin'ny Jehova na ny vadin'i Jesosy Kristy raha ihany zany. Izany hoe hiaraka amin'ny mandrakizay. Izany hoe tsy ho tafasaraka amin'ny intsony fa eo ambanin'ny helatry ny fahasoavany isan'andro. Izay ny orentsika mianakavy. Izay ny nofinofitsika. Izay tsy maintsy tanteraka. Dia raha tonga izay fotoana izay dia misy ampahany voalohany, vondrona voalohany isika izay hiakatra ny an-danitra. Indrisy fa misy amin'ireo
zanak'Andriamanitra kristianina nanompo an' Jesosy ety an-tany izay ho tafajanona ety an-tany. Io ny vondrona faharoa izay ho voazatoetra ary handalo lalan-tsarotra. Ireo izay vondrona voalohany hiakatra ao an-danitra mantsy dia efa nidiovana tamin'ny afo, tsy voakasika amin'ny fomba an'izao tontolo izao intsony. Afindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny vondrona faharoa izay ho tafajanona eto dia tsy mbola vonona satria mbola manana fitiavana an'izao tontolo izao. Na dia zanak'Andriamanitra aza, mbola manana fifikirana amin'izao tontolo izao. Na dia efa mpanompon'Andriamanitra aza. Ho ihany ny bokin'ny Zakaria amintsika manambara ny fanazavan'ny Tompo manao hoe eny amin'ny tany rehetra dia ho fongorana ny roa toko ka ho levina ary eo amin'ny apahatelony dia ho sisa ary ho entiko eny amin'ny afo ny apahatelony ka handrendrika azy toy ny fandrendrika volafotsy aho Jehova. Izao laza hoe indro ny oloko ary izao hanao hoe Jehova no Andriamanitro. Ireo vondrona faharoa izay tavela ety an-tany tokoa dia mila mifikitra amin'ny Tompo satria be lalana izay tsy maintsy diaviny, lalan-tsarotra, fizantoetra. Na izany aza dia tena akaiky ny fon'i Jesosy ireo tavela eto ka mila mifikitra aminy sy mivavaka mandrakariva amin'ny fo feno fitiavana an' Jesosy. Izay tokony olona voalohany notendrena ho mpanjaka mpisorona, omena fahefana hanapaka sy hanjaka dia hiaraka amin'i Jesosy amin'ny fampakaraban'ny janak'ondra dia hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra any tokoa. Hiara asa amin'ny fo iray amin'i Jesosy hampandroso ny fanjakany sy ny tanjony. Ry havana betsaka tokoa ny zavatra nomenantsika amin'izao andro farany izao mba hanomanana antsika hiaona amin'i Jesosy. Isika ny taranaka izay hita ny fiavian'i Jesosy. Ny toerana izay misy anao mandrakizay dia ireo nomena anao mifototra amin'ny zavatra nataonao tamin'ny fahalalana, fahendrena ary fahatakarana izay nomen'i Jesosy anao nandritra ny dianao tety an-tany anatin'ny fifandraisana akaiky aminy. Miomanintsika andray ny valisoa, ny valim-pity hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra hanohizana ny fanatanterahana izay rehetra voatendry ho antsika. Eny tokoa atanteraka ny sitrapoko ao Jesosy ambinina amin'izay rehetra ampandehanako azy ny teniko. Mimana ary mifantoha amin'i Jesosy satria izy tokoa ny hafainganam-pandeha izay hiakatra kokoa. Ho potehina ny aizina fa tahaka ny fandehan'ny sambon-danitra no andehanantsika manomboka eto. Reza matanja ny Tompo amintsika hoy Jesosy avy any Nazareta hivavaka isika. Ray marina misaotranao izay amin'ny lanon'ny Tompo satria ampiomanao tokoa zahay fa akaiky ny fiverenanao ary tahaka ny hafainganam-pandeha ny sambon-danitra tokoa no fahatongavanao sy ny fiakaranay mankany aminao. Tsy tanteraka izany raha mbola mifamatotra amin'izao tontolo izao izahay. Tsy tanteraka izany raha toa ka mbola misy ihany izay rehetra mety fo mieritreritra sy mandinika ary mifikitra amin'izao tontolo izao feno ratsiana. Jesosy manalo ho maivana anay izahay rehefa tonga ny fotoana izay hiakaranay ka tsy voafatotra ety an-tany na ny eritreritra na ny atao na ny fihetsika na ny fijery atonga anay ho feno ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao ka ho tapitrohatra ilay fahatsarana atonga anay hiakatra hanambonahitra araka aminao. Ankehitriny raha Jesosy dia rehefa namasina mahery ny asa aty anatinay hanovany fofatonay ho tonga fonofo hanaraka ny teninao ary ihany koa hitia ny didinao. Misaotra Jesosy ny fitiavanao anjaka aty anatinay, ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, amin'ny saina rehetra,
amin'ny tena feno ary ny koa ny fanahy tanteraka. Saotra Jesosy noho izany ary dia ampianaro izay ho tia namana tahaka ny tenanay amin'ny androm-piainana rehetra ho voninahitra aho. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandrasan'akondry nihaja amboninahitra anao hatramin'ny talon-drina ankehitriny sy ho mandrakizay fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Aleloia. Amen.